Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray ohatra tsy tia zoma maraina fa 1 volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny fitiavany sy ny famindram-pony an-trany ary mirary ny soanao sahady ety am-piandohana alohandelantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrisan-danitro tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe hatrany nomenao anay dia nifandraisana ny teninao. Mety izy ianao toa mbola zava-tsoa anatinay dia ny fahazarana tsara sy ny fiankinana amin'ny teninao indrindra ny fampitomboana ny finoanay. Mbo mety izy ianao tompo hiasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy misy tsy ara mifakam-panahy, nalaina amin'ny Petera 1:2-5 sy ny 6 manao hoe izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina aseho any am-parany. Izany no ravoravoanareo na dia ampaly alovina vetivety ankehitriny amin'ny fakam-panahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy izany, amen. Aza mihevitra fa tsy misy fakam-panahy mihitsy ny fiainana kristianina. Ho tonga amin'ny kristianina tsirairay ny fakam-panahy, ho tonga ao aminao ny fakam-panahy. Tsy maintsy handalo fizahan-toetra na ny kristianina izay tsy manaiky an'i Kristy ho tompony aza. Izao no mahasamihafa azy, mpanompo tompoloza be sady manao ny asa ratsy ireo izay tsy manaiky an'i Kristy, fa raha ny kristianina kosa dia manompo an'ilay nahafon'ny ainy mba hanome azy fiainana mandrakizay. Aza atao mahagaga noho izany fizahan-toetra fa raiso toy ny fomba fanadiovana sy fanatanjahana antsika izany. Fa io voasoratra amin'ny Jakoba manao hoe ataovy fifaliana avokoa izy raha hiara-ny fakam-panahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ho takatsika any amin'ny fiainana ho aviny amin'ireo toe-javatra izay nahavery hevitra antsika tety. Ho hitantsika ihany koa ny halehiben'ny herin'ny mpamonjy antsika sy ny fomba nanirahan'ny anjelin'Andriamanitra hiambina antsika amin'ny toe-panahy mba hanana tolo-tsaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Izay rehetra mandray azo izy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, mpamonjy vonina mandrakariva amin'ny fotoana ilana ny fanampiana izy, ary tsy afaka nameloka afa-tsy ny tenany ireo izay resy noho ny tsy nanehoany ihany koa ny fahavalo. Afaka makeo amin'ny Kristy avokoa izay rehetra misafidy hanao an'izany ka hanao ny fanampiana an'izay ilainy. Eo aminao ilay mpanolo-tsaina mahery mandritra ny fotoana mifandimby ary manasa anao mba hatoky azy tanteraka. Hiala aminy ve isika ka hitodika amin'ny olombelona tsy azo antoka izay tsy afa-miala amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra tahaka antsika ihany koa. Tsy takatsika mihitsy ve ny tombotsoa ananantsika? Tsy meloka ve isika noho ny fahakelezan'ny fanantenantsika ka tsy mamangataka amin'Andriamanitra izay irina fantatra omena antsika? Izao no voalazan'ny Isaia manao hoe ny famindram-pon'i Jehova no ambarako, teny fideranan'i Jehova arak'izay rehetra nataony tamintsika sy naben'ny fahasoavany tamin'ny taranak'Israely. Fa hoy izy hoe oloko tokoa ireo dia zanaka tsy mba handainga, dia tonga mpamonjy azy izy. Tamin'ny fahoriany rehetra dia niara-ory koa izy ary ilay anjeliny tavany no namonjy an'ireo. Dia iriko tokoa izany ho tanteraka aminao. Ny anjelin'Andriamanitra anie hamonjy sy hanafaka anao kanefa mahatoky, fa na dia hiara-ny fakam-panahy azy isika dia falio mandrakariva, fa satria fantatsika fa ny fizahan-toetra ny finoantsika dia mahatonga antsika hanana faharetana. Mirary ianao hanana faharetana ao ambany fitahian'i Kristy, amen. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahiny amin'izany teninao izany, ampianaro izay hanana faharetana ho miara-mila mahatoka ao aminao ka tsy hisalasala ny amin'ny fitahantananao satria na dia manjary ho fotoan-tsarotra aza izahay kosa dia ianao ny toko sy mpamonjinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.